Firifiriny vehivavy no mivoaka maraina, miasa tontolo andro ary miady mafy isan'andro anasoavana ny ankonany. Ary mbola ny vehivavy ihany koa no misahana andraikitra sarotra nefa sarobidy ankoatra ny fanabeazana ny ankizy sy ny fifaliany ao an-tokantrano mikely anafatratra manantotosa izany andro manalina. Etsy ankilan'izay koa anefa ireo mitondra fahoriana no ny fahasarotan'ny asa fitadiavana nefa manantena trano ny andro maneratra. Tsy vitan'izany fa isika vehivavy dia afaka mizaka ny mafy miseho eo amin'ny fiainana. Ao anatin'izany nefa dia afaka mitondra tambitamby sy ny torohevitra ihany koa ary manome sy manolotra izany amin'ny fo. Porofon'ny herintsika vehivavy ny fanekentsika miafy na mijaly mangina mihitsy azy misoa ho an'ny ankonantsika. Manana tombo manokana isika vehivavy, manana fondreny, manana fo tsy fandeferana. Midika izany fa misy fahatsarana ao anatintsika tsirairay avy. Ilain'ny firenena izany fahatsarana izany ankehitriny. Fahatsarana sy herin-tsaina ka ahafahantsika mitondra ny anjara birikintsika amin'ny fampandrosoana ny tontolo manodidina. Ny faniriako sy ny firarian-tsoa atolotra antsika vehivavy malagasy rehetra dia ny hoe ho anao izay mangirifiry dia hita fiadanana, ho anao izay manana aretina dia hita fahasalamana, ho anao izay voageda dia hita ny fahafahana, ho anao izay mikorota-tsaina dia ahita fahatoniana, ary ho anao izay manana fahakiviana dia ahita hery vaovao.